mivoatra trano ny seranatsambo ny Tomasina. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fifanakalozana sy ny fantarana ireo foto-drafitr'asa dia mitombo ihany koa ireo fanamby vaovao mifandraika amin'ny fitaterana, ny vezivezena ary ny fampandrosoana ara-toekarena. Ho fanomanana ny ho avy, ny SPAT dia manatanteraka tetikasa stratéjika maro hanohanana ny fivoaran'ny seranatsambo sy ny tanànan'ny Tomasina. Anisan'izany ny tetikasa fananganana plateforme multimodale logistique et portuaire na parking poids lourd ao amin'ny port sec 3 Tsarakofafa. Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hanatsara ny fikoriana amin'ny fifamoivoizana sy ny hanamora ny fidirana ary ny fivoahan'ireo camion mavesatra makany amin'ny seranatsambo. Hanampy amin'ny fanalefahana ny fitohanana ny fifamoivoizana eny amin'ny boulevard de Livondro sy ireo lalana makany amin'ny seranatsambo ihany koa izy, ka hanatsara ny filaminana sy ny vezivezena eto an-tanànan'ny Tomasina. Ankoatra ny toeram-piantsonana, ity toerana vaovao ity dia hiteraka tolotra sy foto-drafitr'asa mifanaraka amin'ny filan'ireo mpamily sy mpitatitra ary handray anjara amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-logistika eto amin'ny faritra. Mba ho fandaminana ny fanatanterahana ny tetikasa dia natsangana ny komite teknika iray ahitana ireo manam-pahefana sy sampandraraha isan-tsikajiny. Natao izany mba hiantohana ny fizotry ny tetikasa ao anatin'ny fifampitokisana. Ho an'ireo fianakaviana monina ao am-port sec 3 izay voakasiky ny tetikasa dia efa voatokana ireo tany ao am-port sec 2 izay natao handraisana azy ireo ao anatin'ny fandaminana. Mba hanamorana izany dingana izany dia napetraka ny rafitra fanohanana sy ny fampidiniana ary nosikafana ny guichet unique ao port sec 2 izay manampy ireo fianakaviana amin'ny fanatanterahana ireo dingana ara-panjakana sy manome ny fampalalana ilaina mandritra fizotry ny famindrana. Ty tetikasa ity moa zany raha ny efa fantatsika rehetra eto Tomasina ary manerana ny Madagasikara koa dia efa ela no naminavinana hanaovana azy. Amin'izao dingana misy antsika izao dia efa vita ny ampahany lehibe amin'ny fanitarana ny fiantsonana ao amin'ny seranatsambon'ny Tomasina. Noho izany dia tsy maintsy hirosona indray zany ny fametrahana foto-drafitr'asa mifandraika amin'ny fahabetsahan'ny entana miditra sy hivoaka amin'ny seranatsambon'ny Tomasina. Izay no manosika antsika sy manery antsika ihany koa hanatanteraka ny tetikasa ity mba hifandrindra zany ny foto-drafitr'asa ao anatin'ny poro sy le foto-drafitr'asa ity ivelan'ny poro ahafahantsika mampandeha sakany sy andavany ny izay asa fanitarana ny poro zay. Ho an'ireo fianakaviana mahafeno fepetra takiana dia misy ihany koa ireo fanohanana napetraka, ka ny SPAT dia mandray an-tanana ireo dingana ara-panjakana mifandraika amin'ny famindrana sy ny fahazonana taratasy ara-dalàna. Ny tanjona dia ny hanatanterahana ny tetikasa ao anatin'ny fifanajana, ny fifampiresahana ary ny fitoniana mba ahafahan'ny rehetra miatrika ampatokisana ny ho avy. Ahoana moa ahafahantsika mieritreritra hoe misy olona mibody toerana ny tan'olona iray dia rehefa ilain'ny tompony tany dia ny tompony iray no mitady tany hafa hipetrahany. Fa mindray mitoraka aty ataon'ny SPAT izay zavatra izay. Dia tadidio ilay olona mifindra tsy hoe mipetraka fotsiny fa lasa mahazo boky an-tanana izy avy eo rehefa vita ny etapy rehetra ahafahana miditra amin'izay. Zany hoe lasa tena tompony zany izy amin'izay. Ka inona koa moa zany andrasantsika amin'izay le tanin'ny SPAT izay neritreretinao mipetrahany findra amin'ny port sec 2 anao lasa tena taninao amin'izay. Ho an'ireo fianakaviana nanaiky ny handray anjara amin'ny fandaminana dia mamelona fanantenana vaovao ho ho avy zany. Manaiky zay tamin'ny port sec 3 afindra amin'ny port sec 2 reto ratasy azonay magnamarika fa azonay le tany. École zay neta magneky za afindry. Raha mazava be ny resaka remy radio Madagasikara mitandregny zay hoe. Misaotra ny SPAT name fanagnanay nagnami borne titre borné. Naresy lahatra anazy zany efa ela zay niady fa fantatra le ty afara le izy fa tsy anay le izy fa ny SPAT. Dia niady any anay dia fa noho ny fahafantarany foa dia nanaiky dia
Antsitraponina ny ekenay fa le tany nonerana fotsiny zany zay mba tiana hoe mipetraka tsara zany zay amin'ny taninay tsy voazogozona mandrakizay tsony zay amin'ny tany mba misy avenirany zany akanay ty afara. Ho an'ny sisa tavela tokony ho tonga saina amizay amizao hiaraka amizay amizao satria efa fantatra fa tsy ho azo le tany fa aty ny tany namindrananay dia oka mba hilamina amizay amin'ny tany amindrananay ty. Ny fampandrosoana ny foto-drafitr'asa dia zava-dehibe ho an'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana sy ny lojistika. Ny fanatsarana ny fandaminana sy ny fikoriana ny fifamoivoizana dia hitondra tombontsoa ho an'ny rehetra. Zavatra lehibe dia lehibe ho anay mpitatitra ny fananana parking. Afaka matoro milamina tsara zay manao repos tsy mitebiteby zay amin'ny asan'ny jiolahy. Forme tsara zay salama tsara aveo manao ny voyage tonga soma tsara zay amin'ny asanay. Sodra betsaka be spaty. Amin'ny an'ilay parking vaovao fa tena milamina zay manana parking. Ny zava-misy amin'ny vavahadin'ny port amin'izao dia ny embouteillage. Mitohana be zany le embouteillage amintsika eto. Dia ny problème amin'izay zany avy amin'ny resaka parking. Solution mety zany dia ny fanamboarany port sec 3 zany hoe hanamboarana parking. Amin'izay le camion avy any amin'ny port sec 3 dia vita taratasy gate pass avy any tonga dia miditra aty anaty port ankalalana tsara satria fa tsy milahatra tsy totono zany le embouteillage. En plus n'izay mbola nampina ny digitalisation manamevana kokoa zany mampalakilaky kokoa amin'ny karakarana le taratasy. Ity tetikasa ity dia mandray anjara amin'ny fanomanana ny hoavin'ny firenena malagasy. Anampy amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny famoronana asa ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra izy. Satria ny fampandrosoana dia tsy vokatry ny foto-drafitr'asa ihany fa vokatry ny fiara-miasa, ny vina ary ny finiavana hanorina ny hoavy miaraka.